Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana riavako no iarabanantsika hatratrity alarobia voalohan'ny volana jolay ity, volana fafitsady amin'ny taona isika niravako malala dia miarabanao tratran'izany enim-bolana faharoa amin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo izany noho ny fitiavan'ny tompo sy ny famindram-pony ao amin'i Jesoa. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika riavako dia ny bokin'ny Eksôdôsy. Eksôdôsy toko faharoa amby telopolo, Eksôdôsy toko faharoa amby telopolo, andininy fahatelopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Ary noho ny maraina dia misy esy tamin'ny olona. Efa nanao fahotana lehibe ianareo. Ary ankehitriny dia hiakatra ao amin'i Jehovah aho. Fa angamba azo manao fanavotana ny amin'ny fahotanareo. Ary misesy teny verina ao amin'i Jehovah ka nanao hoe indrisy efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity, ka efa nanao andriamanibolamena ho azy. Ankehitriny engane ka mila ny fahotana ianao. Fa raha tsy izany mifono aminao aho, fonoy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Fa hoy Jehovah tamin'i Mosesy, na iza nanota tamiko dia hovonoiko ny anarany ao amin'ny bokiko. Mandehana ankehitriny ka ento ny olona ho any amin'izay efa nolazaiko taminao. Indro ny anjeliko no hitarika anao eo aloha, ary amin'izay andro hamaliko dia hamaly azy aho noho ny fahotany aho. Ary Jehovah namely ny olona satria nanao ny omby lahy kely izy dia ilay nataony aroana. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho antsika protestanta dia mazava ny ministera na ny fanompoana fototra ao anatin'ny fiangonana dia ny fanompoan'ny mpitandrina izay mitory ny tenin'Andriamanitra, mizara ny sakramenta, mitarika ny olona, mampahery ny olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, mitaiza raha-panahy ny olona amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Ny ministera faharoa dia ny ministera ny teôlôjiana. Ministera antsoina hoe teôlôjiana, izany hoe ireo mpampianatra teôlôjia, ireo mpiaro ny finoan'ny fiangonana, ireo izay manam-pahalalana manokana, nandalina ny fahalalana manokana ka miaro ny fampianaran'ny fiangonana mba hifanaraka mandrakariva amin'ny soratra masina, ireo mpampianatra teôlôjia. Fa ny fahatelo dia ny ministeran'ny olona izay raisintsika ho amin'izao andro ankehitriny izao ho misy ampahany amin'ny ministeran'ny pastera, ny ministeran'ny mpitandrina dia makany ministeran'ny olona. Tsy dia tena ilay olona amin'ny vanim-potoana ankehitriny loatra ilay endrik'ilay olona izay nataony Calvin tamin'ny fotoanan'ny Calvin no nanasokajy ireo ministera efatra ireo. Ka tsy dia tena ho ilay nieritreretin'ny Calvin loatra ilay ataontsika hoe olona izay iainantsika ao anatin'ny fiangonana vanim-potoana ankehitriny, amin'ny ampahany ihany mantsy. Amin'ny ampahany ihany satria na ny apôstôly ary i Jaona apôstôly dia niteny hoe olona, i Paoly dia olona, na dia apôstôly ary. Noho izany dia ny olona amin'ny fiangonantsika mantsy ny olona dia karazan-drazany ray aman-dreny am-panahy na diakonin'ny hazoky olona na diakonin'ny efa feno taona izay namaritatsika ny olona. Fa tsy dia izay loatra ny olona amin'ny soratra masina ary tsy izay loatra koa ny olona nampianarany Calvin azy. Fa ny olona dia ireo izay ray aman-dreny zoky olona ka manaraka ny mitaiza raha-panahy ny vahoaka an'Andriamanitra, manara-maso ny fampiarana ny fiainana ny tenin'Andriamanitra, ny fitsipim-piainana mba hitandrona ny fahamasinana ny fiangonan'Andriamanitra. Ny diakonina kosa dia tsy afa-tsy akory fa ireo olona izay mpanahy ho asa soa, ireo no manatanteraka ny asan'ny fiangonana, mamangy ny marary, mijery ny sahirana, mampandeha ny raharaham-piangonana, manadio fiangonana sy ny sisa rehetra, mikarakara ny andavanandro ny fiangonana. Tamin'ny Calvin dia ireo fototra ireo.
Fa aty am'taonjato zay niainantsika kosa dia nipoitra reo karazana ministera hafa izay vokatry ny fivoaran'ny toetrandro. Marina loatra fa ny teniny zay tam'taonjato fito amby ny folo manao hoe ry fiangonana protestanta zay nanaraka ny fantsivavahana de aoka ianao hihitsy lalandavako fantsina tsy vita ndray mandeha fa fiainan'ny fiangonana protestanta ny fantsina. Fiainan'ny protestanta ny fantsina sy ny fiezahana anitsy tena ary de abetsaka reo fivoarana zay hitatsika na fanasana zay atsika tao anatin'ny fiangonana protestanta. Ary ao anatin'zany any ny karazana ministera maro zay mipoitra tao anatin'ny taonjato sivy amby folo, valo amby folo, sivy amby folo, roapolo mandraka ankehitriny ary. Raha tsika eto Madagasikara dia nisy ny mipoitra tato anatintsika ny ohatra ny ministeran'ny mpiandry zay raha toa ka jerena ampitoviana ministeran'ny Calvin amin'ny fanambarany Calvin de io ministeran'ny diakônina io no ministeran'ny mpiandry. Na ny marimarina kokoa raha amin'ny Calvin de ministeran'ny mpiandry io dia ministeran'ny diakônina sy ministeran'ny olona. Fa amintsika moa ny diakônina lasa nihevitra raha natao nihevitra ny rahan'ny fiangonana ny karakara andavanandro ny fiangonana tsy maninona akory zany dia nipoitra ny ministeran'ny mpiandry indray. Ary dia asan'ny fanamasina zany, asan'ny fanamasina mihitsy ao anatin'ny fiangonana zany satria ny fanan'Andriamanitra no mitondra ny olona ho amin'ny fiangonana amina ministera vaovao zay tian'ny tompo hipoitra ao anatin'ny fiangonana. Amin'ity mofinaina an'ity dia misy ministera anankiray zay mety ho adino mandrakariva ary nipoitra tao anatin'ny taonjato zay niainantsika. Matetika hitatsika any amin'ny fiangonana atsika hoe evangelika ity ministera ity dia ilay ataony hoe intercesseur. Ilay ataony hoe intercesseur zany hoe ilay olona mpivavaka ho an'ny hafa, ilay mpivavaka mpitrotro am-bavaka ny hafa. Raha mamaky ny baiboly sika dia tena adidi ny kristianina rehetra mihitsy ny mivavaka ho an'ny hafa satria soatra masina miteny mifampivavaha ianareo, mifampaherezy ianareo. Noho zany dia ny kristianina tsirairay mihitsy no intercesseur na mitrotro am-bavaka ny hafa. Adidiny mpino zany. Ary ny vavaka izay ataontsika ao aorianany toritena antsoiny hoe prière d'intercession na vavaka ho an'ny hafa. Vavaka fangatahana ary vavaka ataon'ny fiangonana io de vavaka aorianany toriteny de vavaka fangatahana. Raha ohatra ka mankany amin'ny havana katolika sika dia ny azy nataony hoe rotsom-bavaka, nataony hoe ranom-bavaka, nataony hoe ranom-bavaka ny fiangonana, iny io intercession io. Fa raha ohatra ka mijery isika amin'ity Mosesy zay nanao intercession zay nitrotro am-bavaka na nifona ho an'ny zanak'Israely rehefa niodina tamin'Andriamanitra izy dia mana-toerana manokana mihitsy ny antsoina hoe intercession. Raha toa ka jerentsika ataontsika hoe protestante FJKM-tsika na protestante luterana tsy mifalalavitra akory io amin'ity lafiny intercession ty na amin'ny havana katolika koa misy le couvent, misy ireo monastera isan-karazany zay manana koa ny intercesseur. Fa raha amitsika dia azo jerena hoe iza moa ny intercesseur. Ny mpitandrina dia manao ny asan'ny ministeran'ny intercession. Zany hoe teny efa saika lasa ministera mihitsy le hoe asa fanompona mihitsy ny fitrotrona am-bavaka. Marina fa hoe ny kristianina rehetra dia mitrotro am-bavaka namany na ny fianakaviany na ny tanindrazany amin'ny fotoana anankiray manokana fa tsy hoe asany manokana akory zany. Fa raha tena jerena de tena asa manokana, antso manokana, fanompona manokana mihitsy ny intercession. Ary zay ny dikany reny, zay anankiray am'reny antso ny antsointsika hoe tobo-pifoazana ireny. Anankiray am'izay antso manokana ny tobo-pifoazana ny intercession na ny fitrotrona am-bavaka ny hafa. Ireo ray aman-dreny ny toby izay ataontsika hoe ray aman-dreny sampana fifoazana tamin'ny fotoan'andro
ataotsika hoe volavana Germaine, ray aman-dreny Toby, ray aman-dreny be ara-panany fifoazany tany Karmalaza, tsy izy ihany fa narakoto zany aty Mpanemena aty amin'ny taona 1900 nary Ravelonjanahary any amin'ny taona ambadiky ny taona 5 na koa naloha kely zany Ray Solambo. Fa izy Telo Menadary eto tena azo lazaina hoe nanamarika mihitsy ny fiainan'izy Telo Menadary eto ny intercession. Dia Ravelonjanahary volavana Germaine na atao hoe neny lava na neny Ravelonjanahary sy dada tsoa Rakotomandry. Izy Telo Menadary io marina fa nanao zay daholo ny sampana ataotsika hoe nanao zany koa ny tany Soatanana. Fa izy Telo Menadary io de tsapanao mihitsy ao amin'ny tantaram-piainany izay ataotsika hoe nanana zay ministèran'ny intercession zay. Zany hoe tena nitrotro amin'ny bavaka. Fiainany mihitsy zany lay vavaka ho an'ny hafa. Fiainany mihitsy lay vavaka ho an'ny hafa. Mampatsiaro antsika izay hitatsika amin'ity mofinaina voalahatra eto ity. Ary rehefa fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra zany hoe tena ministèrany mihitsy la intercession, tahaka ny reo olona ray aman-dreny Toby zay voalazantsika teo, reo ray aman-dreny fifoazana zay voalazantsika teo reo, ary tokony iainany ny ray aman-dreny Toby mpifoazana rehetra fa efa iainany mpitondra fivavahana moa zany, ny mpitandrina miaina any zany. Ny mpitandrina dia miaina amin'ny ampahany satria mpitandrina koa mitondra fitandremana. Fa ny mpitandrina koa dia manana ny ministère ny intercession, dia miaina izany. Mavesatra dia mavesatra mantsy ny ministère ny intercession. Eta mavesatra izy io. Satria miaina ianao ary mitondra lay entan'lay olona eo amin'ny tompo. Indraindray tsapanao ny avesatra lay entana. Ary misy fotoana am'izay rehetra andehananao, eny am-piasana, amin'ny alina, mifoha maraina, eny an-dalana, dia tsapanao mavesatra ka mitrotro amin'ny bavaka lay olona ianao, na lay rafitra zay mangataka vavaka aminao, na ny fianakaviana anankiray na isam-batan'olona, dia zay ma-ministère azy. Ary io tena vocation, tena antso mihitsy ny ministèran'ny intercession. Marina fa ny kristianina rehetra dia natao hitrotro am-bavaka, figa manana ny asany, mivavaka izy de amin'ny fotoana hariva alohan'ny hatory de taio ihany, izay le izy. Fa rehefa tena ministère izy de tsapan'lay olona hoe tena manana zay antso zay izy, ary manjary misy afatr'Andriamanitra na misy tenin'Andriamanitra zay ataotsika hoe toy ny ministère ny mpaminany. Zany hoe ny mpitandrina rehefa miaina izay ministère ny intercession zay izy, dia lasa mahatonga azy manana hafatra, manana teny ampaherezina ampidiran'Andriamanitra, teny fampiherezana manokana mandritra ny dinika izay entiny mampahery na manao lay intercession. Ohatsika manao hoe zava-dehibe ary io ministère io. Tsy de tena nahazatra loatra na ataotsika hoe tamin'ny andron'ny Calvin izy dia mety ho tany anatin'ny ministèran'ny mpitandrina na tany amin'ny ministèran'olona, fa teoriana izy dia aty raha amintsika eto Madagasikara dia anatin'ny ministèran'ny mpitandrina izy, fa saingy mazava kokoa indray izy tia ministèran'ny mpiandry na ny ministèran'ny ireo ataotsika hoe ray aman-dreny mpiandry mpiahy ny Toby mpifoazana. Izay tena mahatakatra tsara, mahafantatra tsara zany lazaintsika zany hoe intercession. Satria miaina izany am'ireo marary, am'ireo manana olana maro isan-karazany izy ireo. Any am'ireny Toby izay. Ho an'ny olona tsy mahafantatra an'le Toby moa mety hafa ny fomba fijeriny azy satria mbola tsy niaina an'izay izy ary mety tsy mbola nandalo tany. Fa rehefa mandalo am'ireny ianao de tsapanao hoe zava-dehibe ny intercession. Zava-dehibe ny fitrotrona am-bavaka ny hafa. Ary io tena asa sarobidy mihitsy. Jesoa nanao zany. Jesoa no modelin'ny kristianina rehetra, modelin'ny diakona, modelin'ny mpitandrina, modelin'ny olona, modelin'ny mpiandry, modelin'ny katekista, modelin'ny fiangonana am'izany antsoina hoe intercession zany. Jesoa no voalohany alaitsika tahaka Jesoa lay
intercesseur. Lay teny hoe intercesseur moa teny latine izy io intercessio, zany hoe mitsofoka eo anelanelany, mitsofoka eo anelanelany, zany hoe toy ny mpanelanelana. Amin'ity exodosy toko faharoa amby telopolo ty dia Mosesy nitsofoka eo anelanelan'ny zanak'Israely sy Andriamanitra, nanota ny zanak'Israely dia nitsofoka teo anelanelany Mosesy ary ny fona nanao intercession, ny fona nangataka famelan-keloka tamin'Andriamanitra noho ny fiodinany zanak'Israely nanaovany ilay omby lahy kely volamena notopoina natakalony an'Andriamanitra. Ary amin'ity eto am-piaratanantsika ity amin'ny exodosy toko faharoa amby telopolo ty no mahatonga ny epistily any Hebreo mampitahy Mosesy amin' Jesosy Kristy tompo, na mampitahy an' Jesosy Kristy amin'ny Mosesy. Ny antony dia eto Mosesy amin'ity andininy ity dia mitovitovy na azo ampitahiny amin'ny apahany amin'ny ministeran' Jesosy. Dia Mosesy lay niteny manao hoe fafao tsy ho anaty bokinao ny anarako. Zany hoe Mosesy zany eto intercesseur izy, de zao noentiny Mosesy lay fahotan'lay olona, lay fiodinan'lay zanak'Israely dia niraisin'ny Mosesy ho toy ny fahadisonikio. Mosesy tsy nivavaka tam'lay omby lahy kely volamena, ny olona rehetra nivavaka tam'le omby lahy kely volamena hatramin'ny Arona any ambany any. Mosesy kosa ty tampo telo-bohitra ty, fa Mosesy manao hoe fafao ny anarako. Zany hoe Mosesy zany dia nanaiky hitovy amin'ny rery zay mpanota Mosesy, na de tsy nanota ary Mosesy, na dia tsy nanompo sampy ary Mosesy, dia mipetraka teo amin'ny toeran'ny mpanompo sampy izy manao hoe fafao koa ary ny anarako. Mampatsiaro ny tenin'ny Paoly manao hoe na de tsy nanota ary Jesosy tena atao ho toy ny ota izy. Ary atak'izay koa Mosesy eto. Mosesy zany eto de naka ny toeran'lay, tsy hoe nanao chantage tamin'Andriamanitra akory Mosesy eto, fa nanao intercession izy. Zany hoe niraisin'ny Mosesy ho toy ny fahadisonikioa, ny fahadisoan'lay zanak'Israely ka nifona tamin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny epistily ho an'ny Hebreo mampitahany Mosesy sy Jesosy. Ary tsy vitan'izany ihany fa Mosesy zay rehefa niresaka tamin'Andriamanitra dia tsy vitany hoe nitondra ny fahotany olona teo amin'ny tenany Mosesy hoe fafao ara ny anarako na tsy diso ara, tsy mampaninona mihitsy, fafao koa ny anarako. Tahaka an' Jesosy ny teny hoe esory amiko ty kapoky ty, tsy maninona, aoka sy ny sitrapoko ny atao fa ny anao. Tahak'izay ko Mosesy eto. Ary tia Mosesy io zay nitalao tamin'Andriamanitra, tahaka an' Jesosy hitatsika ao amin'izao toko fahafito ambin'ny folo, hitatsika Jesosy nanao intercession hoe mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony. Jesosy zay nifona ho atsika hoe Paoly amin'ny Romanina toko fahavalo, zay nifona ho atsika hoy ny epistily nosoratany Jaona toko Jaona voalohany toko faharoa, manana mpisolo vava isika de Jesosy lay marina, Jesosy lay intercesseur. I Abrahama koa moa fantatsika fa Abrahama de nanao intercession, nifona ho an'ny Sodoma sy Gomora. Ao amin'ny soatra masina de efa nisy zany eto i Mosesy. Afaka malala tsika manao hoe ny kristianina rehetra aloha dia tokony ho mpitrotro am-bavaka ny hafa, manoloana ny fahadisoan'ny hafa, manoloana ny fahatsapanao ny fahadisoan'ny hafa, dia ny kristianina de tokony ho mitrotro am-bavaka mandrakariva ny hafa. Mafy ny teny Mosesy eto tamin'ny zanak'Israely, tena naniry mihitsy izy manao hoe efa nanota ianareo, efa nanao fahotana lehibe ianareo. Zany hoe Mosesy io dia tena nijoro mihitsy, olon-dehibe ho ray aman-dreny, nanitsy ny zanak'Israely kanefa niady varotra tamin'Andriamanitra, nitolona tamin'Andriamanitra. Zany izy lazana azy nifona ho an'ny zanak'Israely. De avako ia niafatra ity mofinainay ity. Niafatra ity mofinainay ity de zao zavatra anankiroa lehibe. Miay noho ny fifonan'ny mpanompon'Andriamanitra, Andriamanitra.
miaino ny fifonany Mosesy Andriamanitra, miaino ny fifonan'i Jesosy Andriamanitra, ary miaino ny fifonantsika Andriamanitra. Ny tompo efa niteny manao hoe Andriamanitra fa tsy olona, tsy antolo foa. No zany dia zay no antony ilana ny vavaka. Raha ohatra ka tsy miova hevitra Andriamanitra de tsy ilaina ny vavaka. Fa Andriamanitra mamindra fo. Miova hevitra moa lazantsika azy fa mamindra fo no malaza azy bebe kokoa. Raha ohatra ka raha tsy hisy ny tsy ilaina ny vavaka raha tsy mamindra fo Andriamanitra. Fa matoa Andriamanitra ny teny hoe mivavah, matoa Andriamanitra ny teny hoe mibeba, matoa Jesosy ny teniny zany de zao mpamindra fo izy. Ary izay Andriamanitra famindram-po zay no itodiantsika izay mitrotro am-bavaka ny hafa mandrakariva. Rehefa mivavaka isika dia ho an'ny olona manao intercession, ho an'ny olona mpitrotro am-bavaka dia tsy de tena lay tena ntsony ny olana, tsy de tena ny tenantsika ntsony ny olana. Rehefa tena miaina isika le fitrotrona am-bavaka ny hafa de tsapatsika eo amin'ny fiainantsika mihitsy lay zavatra mahazo an'lay namanao. Rehefa tena iainanao, rehefa tena tsapanao lay antso mety efa aminao, indrindra rehefa tsy akaiky anao lay olona de tsapanao ho toy ny miaritra eo amin'ny tenanao mihitsy lay zavatra mahazo le olona ka mahatonga anao miantoraka amin'Andriamanitra, mangataka fanasitranana, mangataka famelan-keloka, mangataka fitahiana, mangataka famindram-po azy. Ary ny mpino rehetra le afaka malala dia tokony hanana zay toe-po mitrotro am-bavaka ny hafa izay. Fa izao miaino Andriamanitra, miaino ny vavaka ataotsika Andriamanitra. Eto Andriamanitra mazava be mihitsy amin'ity bokin'ny Exodosy ity. Naninona moa izy niaino an'i Mosesy? Naninona ny tompo niaino an'i Jesosy? Ny antony dia satria famindram-po izy. Zany hoe tsy de tena niankina loatra tamin'ny toetrany zanak'Israely, fa niankina tamin'izy Andriamanitra mpamindra fo ihany. Satria toetran'Andriamanitra lay famindram-po de tokony tsy salasala mihitsy isika mifampitrotro am-bavaka, fa miaino Andriamanitra satria mpamindra fo izy. Isika no be fisalasalana. Ary tsy tokony hakivy itsika manoloana ny fahotam-piarahamonina, fa tokony mandohalika amin'ny vavaka, mitrotro am-bavaka zany eo amin'Andriamanitra, mitrotro am-bavaka, mitondro zany eo amin'i Jesosy, mitondro zany eo am-pototry ny hazo fijalian'i Jesosy. Zany no asan'ny mpino fa miaino Andriamanitra. Fa ny faharoa zay asehon'ity bokin'ny Exodosy ity de zao: tsy mamindra fo ihany Andriamanitra, fa fahasoavana koa Andriamanitra. Rehefa niady varotra Mosesy de namaly Andriamanitra ary tsy nanova ny fandaminany momba ny Israely izy. Ny planin'Andriamanitra de tsy novana, naditra ny zanak'Israely, nanao ombilakely volamena. 3 volana monja, ateo rinany voan'ny Egypta io, zany hoe raha ohatra ka jerentsika de amin'ny volana Paska, ataovy aty amin'ny volana avril ohatra na volana marsa ny Paska, ataovy avril, mai, jona, jolay, aty amin'ny volana jolay zany dia efa nanao ombilakely volamena ny zanak'Israely. 3 volana monja aorinan'ny voan'ny Paska, ny voanan'ny Egypta, de efa nanompo sampisahady ny zanak'Israely ary nahavita namboatra ombilakely volamena. Ombilakely volamena dika lay hoe maninona moa ny ombila volamena? Dia milaza tanjaka, milaza hery, milaza fahatanjahana. Dia izay mahatonga ny tompo eto mipotipotehany Mosesy tanteraka lay ombilakely volamena, lay iverin'ny zanak'Israely ho mpitarika, ho lohany, mipotehany Mosesy. Ary de zay mahatonga ny tompo eto ny teny tamin'ny Mosesy manao hoe ny anjely no hitarika anao eo aloha. Indro no anjeliko no hitarika anao eo aloha. Ny zanak'Israely nietrehitra fa le ombilakely volamena no nitarika azy, satria zay nitadiaviny. De Andriamanitra kosa ny teny tamin'ny Mosesy manao hoe ny anjeliko no hitarika anao.
zany hoe ny tanjaka sy ny hery sy ny fahazavan-tsaina dia hitarika ny Mosesy, eo alohany Mosesy. Le afaka malala Andriamanitra fahasoavana, tsy nivadika tamin'ny fanekeny Andriamanitra, satria efa efa niteny tamin'ny zanak'Israely izy fa hitondra azy hita ho tonga hatrany amin'ny tany Kanana, de tsy nivadika izy. Saingy zao hamaly azy ao ny tompo, hitaiza azy ao ny tompo, hanitsy azy ao ny tompo, fa izao tsy mivadika amin'ny fanekeny Andriamanitra. Ary re mahafasoavana an'Andriamanitra, tsy mpamindra fo ihany izy, fa mahatoky izy, mahatoky eo anatrehan'ny fiovampon'ny olona sy ny fibebahan'ny olona Andriamanitra. Le afaka malala am'ty volana Jolay ity dia mahatsiaro zany fahasoavan'Andriamanitra mahatoky zany isika, ka na inona mety ho tsy fahatanterahantsika de izao manitsy antsika Andriamanitra, mamerina atsika ao amin'ny lalana marina sy mahitsy Andriamanitra, ary mahatoky izy amin'ny teny zay efa nampanantenay. Noho zany dia toe-poroa zany no tokony ho ananantsika. Ny voalohany de izao ny fanetretena, ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra, ny fanetretena anaiky hiova, ary ny faharoa de izao ny finoana sy ny fahatokiana an'Andriamanitra. Miatrika volana vaovao isika de anganeo tsapanao fa adidy sy andraikitra petraky ny tompo eo Antsoroko ao, entana petraky ny tompo eo amin'ny tsirairay avy amintsika ny fifampisotroana am-bavaka, ny intercession. Ary raha toa ka manana izany ministère zany ianao, manana zany antso manokana izany ianao, de zao mampahery anao ny tenin'Andriamanitra, satria antso mavesatra zany, fitrotroana am-bavaka ny firenena, fitrotroana am-bavaka fiainana mihitsy zany, de mampahery anao. Ary mampahery anao koa ty mofonay tean'io fa mamindra fo Andriamanitra. Fahasoavan'Andriamanitra de manana fanetretena sy finoana eo ampamakivaky eny indray ty volana vaovao omen'ny tompo ity. Mivavaky sika. Tompo misaotra anao zay nohony amin'ny soratra ao masina izay mampatsiaro anay ny andraikitray amampino anay ny vavaky ianao ka de mitonanay ifampitrotro am-bavaka, mamindra fo ianao ka de mitonanay ifampitrotro am-bavaka, miaino ianao ka de mitonanay ino sy mahatoky. Tompo de misaotra am'ty volana vaovao zay omena ho anay ity, ataovy manana fiainam-bavaka mitrotro am-bavaka ny afo zahay. Azahoanao am'izay variana am'izay mety ho mahatery anay ihany, fa ataovy mahatsiaro Tompo fa miaino vavaky ianao ary adidy entana napetraka ao eo Antsoroko ipino ny fitrotroana am-bavaka ny manodidina anay, ny namanay, ny havanay, ny mpiray tanindrazana aminay. De mivavaka zay Tompo, jereo ny tanindrazanay, afao, teriso, ary afao amin'ny fahantrana sy ny fahasairana miseho amin'ny endrika maro samihafa. De manjaka Tompo ao am-pony tsirairay avy ianao, jereo ny tokantrano tsirairay, ireo manana reo azo pahoriana, reo manana olana, reo manana ady am-panahy, ampaherezo Tompo. De tahito ity tontolo andronay ity Tompo, tontolo andro ahatsapana ny fanondram-ponao sy ny fahasoavanao, amin'ny anaranao Jesoa, amen.